misy fanazavana ary ve mety azo entina mikasika ny antoka tokony omen'ny banky fohy be ohatra no anana ny hoe sandany vola malagasy eo anatrehan'ireo vola vahiny matanjaka toy ny euro, ny dollara sy ny sisa. Misy ohatranao namana Ismaël, mbola le matao raha tsy etson ihany no mamaly zany fanontaniana izany. Karazany roa ihany izy ny vola eto amin'izao tontolo izao. Andaniny ny vola matanjaka toy ny euro sy ny dollara azo atakalo. Ankilany ny vola osa toy ny ariary tsy azo atakalo. Raha ho any ivelany ianao mpandrara tsy afaka mitondra vola gasy akany ianao satria tsy azo atakalo ny vola gasy. Ny antoka dia ho any vola azo atakalo ihany. Noho izany resaka fandrebirebena ny antoka takena amin'ny banky fohy be iantoka ny vola gasy izany. Ary na dia ny vola matanjaka toy ny dollara aza efa tsy ankinina amin'ny volamena intsony. Taloha izany no azo natao. Ary tena azo natakalo volamena arabaky teny tokoa ny vola dollara. Zany nampideka ny Amerikanina tamin'izany, dollara izy as good as gold. Fa nanomboka tamin'ny taona 1.790 satria ny ahosa ny toe-karena Amerikanina no niady tany Vietnam, tsy azo natakalo volamena intsony ny dollara. Mikasika ny tokony ananany banky fohy be tahiry vola vahiny iantoka ny vola malagasy, lazainy FMI Banque Mondiale sy ny blokony gasy. Izao no azoko ambara hoe Andriamatoa Ratsitson. Raha azo natakalo ny ariary, ny olona rehetra ny ivelany manana ariary dia afaka mangataka amin'ny banky fohy be malagasy mba anakalo ny ariary ho dollara na ho euro na ho yen na vola matanjaka hafa. Raha tsy afaka manakalo ny banky fohy be, amin'izay no tokony ampidinina ny sandany vola malagasy. Raha tsaroana nefa fa vola tsy azo atakalo ny ariary, tsapa fa resa be fotsiny no atao satria tsy voatery amaly tinady vola vahiny ny banky fohy be. Izao no zava-magaga misy eto Madagasikara hoy Andriamatoa Ratsitson. Terena iantoka ny vola ny Madagasikara kanefa tsy azo atakalo ny vola malagasy. Terena ividy ny volany ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny tahiry vola ivelany izay izy ihany ny tompony. Raha tsy afaka manao izany zavatra sampona izany Madagasikara dia terena ampidina ny sandam-bolany mba hitombo bebe kokoa ny fahantrany vahoaka malagasy. Raha mankany ivelany ny mpandrara malagasy mpanondran'entana, dollara na euro no entiny. Rehefa tonga any izy, any ivelany zany, tsy isy mpivarotra antany azy hoe olona vieza ianao na firy ny tafanakalozana ny volanareo amin'ny dollara na amin'ny euro. Raha tsy ampy ny vola entiny, vola vahiny zany, ka ariary no omeny, tsy azo na inona any ivelany izy. Etsakilany, raha misy mpanondran'entana makany ivelany, mpivarotra entana izany, dollara na euro no angatany, raha mivarotra ny entana izy any ivelany, ary tsisy mpividy any ivelany anontany azy hoe avieza ianao, na anontany azy hoe ampiankina ny fifidianany ny entany amin'ny tafanakalozana ny ariary oharina amin'ny euro. Zany hoe raha fitinina hoe Andriamatoa Ratsitson, tsy misy akony any ivelany ny politikam-bola ampiarintsika eto. Dia inona zany no azo lazaina Andriamatoa Rainjonary mikasika ny hoe ny vola mitsingevaeva na flottement. Izy io manko dia napetraka tany ambadiky ny tolona 1.50 tany nanombohan'izy io. Tsy izay ve ny fomba fanao eran'izao tontolo izao, raha ohatra hoe takino izao fanontoloana izao, afaka aningana amin'ireo firenena rehetra ve Madagasikara raha ohatra ka izay ny fandehany? Misy ohatranao namana Ismaël, mbola Monsieur Ratsitson ihany mamaly hoy izy, io dia mbola toy ny fahantrana ara-tsaina ihany. Resy ny mpitondra sy ny mpahay toe-karena toy tenin'ny Baiboly ny zava-drehetra lazainy ireo expert vahiny. Ny vola malagasy atsingevaeva no mampidina ny vola gasy any andavaka. Ny vola atsingevaeva miaraka amin'ny midy
dia azahoa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tombotsoa betsaka eto Madagasikara. Ohatra, afaka mampidina ny sandan'ny vola malagasy izy ireo araka ny itiavany azy, ary amin'ny fotoana tiany anaovana azy. Tsy mila manao fanambarana mielo akory izy manao izany. Dia izao ny fandrebirebena lazain'ireo expert vahiny sy ny bloky gasy ireo. Tsy izahay no mampidina ny sandany ariary, fa ny zava-misy eo amin'ny tsena dia ny lalan'ny tolotra sy ny tinady ihany. Nefa izy ireo ihany no mamoaka na manidy ny tolotra ireo any ambadika any. Ary tsy Andriamatoa Ratsietson ihany namany Ismaël no mahita fa ny vola malagasy atsingevaeva ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no miteraka fahantrana eto Madagasikara, satria mahita an'izany koa ny mpiaino iray niditra telefona tamin'ny fandaharana ny marina tamin'ny 3 septambra. Nambarany tamin'izany fa io vola tsingevaeva io no mahatonga ny karama iray volana lany anatin'ny herinandro monja. Fitaka goavana ny filazana, eto ndray Andriamatoa Ratsietson no miverina manazava fa fitaka goavana ny filazana fa ny lalan'ny tolotra sy ny tinady no tokony anjaka ao amin'ny midy. Fitaka izany ho izy satria noho ny fahahosan'ny toe-karena malagasy mitady vola mandavan-taona, vola vahiny io, ny mpandraraha, ny olon-tsotra, indrindra ny fanjakana. Dia banga foana ny mizana fandoavan'ny Madagasikara vola vahiny. Dia miseho ho mpamono afo na pompier tsy azo ialana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria izy irery ihany ho izy no afaka anetsina ny banga. Kanefa afenina mafy dia mafy amin'ny vahoaka malagasy, hoy Andriamatoa Ratsietson, ireto zava-doza ireto. Miteraka trosa manandevo tsisy farany ny midy, kanefa tsy misy takalo ara-toe-karena satria tsy misy na euro ray na de dolara iray aza. Tsy misy amin'izany ampidirina amin'ny toe-kareny Madagasikara. Dia itoy mandrakizay izany fampantrana izany ka resabe fotsiny hoe mbola tsy afa-misaraka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isika izao fa any aoriana isika miala tsy kelikely aminy. Ny ondry eny ambavamboay tompoko tsy afa-miala ao intsony. Izao aza no manafintoina hoe Andriamatoa Ratsietson. Afamaina ireo expert vahiny na misavy any Madagasikara nandritry ny 20 taona. Izy ireo no nampahantra ny malagasy satria izy ireo no nampidina 970 ny sandan'ny vola malagasy. Kanefa mbola misy malagasy milaza ihany fa ho rendriky Madagasikara raha miala eto ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Izany hoe Andriamatoa Ratsietson aseho mpanavotra tsy azo ialana ilay mpamosavy namorika.